Zava-dehibe ho an'ny fiainam-pirenena, ary isan'ny fototry ny fampandrosoana ny fametrahana ny fizakantena ny fitsarana sy ireo lafim-pitsarana isan'ambaratongany. Ho an'ireo firenena any ivelany, mipetraka tsara araka ny tokony ho izy izany fitsaram-pahefana izany, ary manao ny asany tsy antery sy tsy misy faneriterena ny fitsarana. Mifanohitra amin'izany ny eto amintsika, raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Anjy ary antoka isin'ny fandrosoan'ny firenena ray zany hoe fizakatenan'ny fitsarana zany. Mahazatra moa misy ny atao hoe le séparation de pouvoir, misy ny fahefana mpanantanteraka, fahefana mpanao lalàna ary fahefana rafi-pitsarana zany na mpitsara. Fahefana io karaha io no voasosy zay ny teneniko hoe mazava ho azy fa tsy mandeha am'laona zany ny raharaham-pirenena, ny fitantanana ny firenena. Raha ny eto Madagasikara no resanany amin'izany hoe fizakatenan'ny rafi-pitsarana zany angamba tsy izoviana amintsika intsony fa efa maro na ny vahoaka malagasy na reo ataoko hoe mpisehatra politika na reo tompon'andraiki-panjakana sy amin'ny anjara ambaratonga mahatsapa an'izany satria matoa amin'izao toeran'izao ny firenena. Tsy mahagaga raha ny fanazavana trany raha toa ka mety tonga nasahala amin'izao ny fiainam-pirenena noho ny tsy fipetrahany fizakantena ny fitsarana io. Tokony hipetraka voarofanina manoloana ny kolokolo ny rafi-pitsarana isan-tokony. Dia izany tany-tandalana zany dia mila ny rafi-pitsarana ny fitsarana tena mizakantena afaka mijery araka ny lalàna, tsy voatotohina, tsy voabaiko, tsy mora andairan'ny konikoly fa tena mijoro ho an'izany hoe fampiarana ny lalàna zany. Ary izany dia mitondra any amin'ny fandrosoana. Ho anay mpanao politika raha izay no mitondra dia tena aleonay mihitsy raha tena misy rafi-pitsarana mizakantena satria io zany ny balizy ahafahanao raha tena hitady marina ny fandrosoan'i Madagasikara dia io no tsy ahafahana miopefy fa rehefa io no goragora dia manao izay tiany ataony zany le mpitondra. Dia inona moa fa tsy ny tombotsoam-bahoaka no lohalarina fa lasa tombotsoan'ny tsirairay, ny tombotsoan'olom-bitsy, fa rehefa mijoro ny fitsarana dia eo ambany lalàna daholo ny rehetra dia tombotsoam-bahoaka no mivoaka. Dia izay le mahatonga le mandroso ny firenena rehefa ny tombotsoam-bahoaka ny lohalarina satria misy fitsarana mijoro, ataoko hoe atahorana mihitsy zany mampiatsa lalàna dia mandeha amin'loany ny fiainam-bahoaka, ny tombotsoam-bahoaka. Araka izany, ny fametrahana amin'ny tokony ho izy ny fizakantena ny fitsarana sy ny fanajana ny voalazan'ny lalàna no miteraka fampandrosoana amin'ny firenena iray. Manatanteraka izany ve ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao? Ireto farany izay tokony ho modely amin'ny fanarahan-dalàna maro samihafa.